foana marina. Ny anatranandritra ny efataona hoe no maly tsy miova toy ny volakakafotra ny fanantenana vahaolana eo anatrea ny olona menjady amin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena avy amin'ity fitondrana Rajoelina ity. Toy ny naniraka malina antsaka raha izao fanjakana ankehitriny izao no antenaina anao fahagagana raha tarafina amin'izay fomba fiasany tao anatiny 4 taona latsaka kely izay. Ny daozin'ny fampanantenana no azo antoka fa hiakatra ambony dia ambony ny lentany amin'ny fampelezan-kevitra manaraka eo. Na ho vokisana teny tsara lahatra sy fampanantenana zavatra mamiratra lava eo aza nefa ny vahoaka maro nefa tonga saina. Betsaka no samy maneho mivantana ny hoe izahay tsy bado intsony, izahay tsy vendrana, izahay tsy concombre hoy ny hafa. Ny nifidy aza tofoka sy leo ary diso fanantenana tanteraka ka mbola anantena inona ampifidy moa izany izao fitondrana izao. Ny zava-dehibe aloha dia ny fahatongavan-tsaina ny rehetra fa tsy alena ity fitondrana Rajoelina ity. Rehefa ny fiainana no tsy mivoatra tao anatin'ny fotoana nitondran'ny firenena, rehefa ny fiainam-pirenena no hita fa mialentika, dia atao fady toy ny fahasambaho ny famerenana azy hitondra firenena satria efa lokaloka nataondry ny fampandrosoana ary efa nolazainy fa efa nianatra nandritra ny 4 taona izy ary efa vonina ny tetikasany sy ny hoe efa vita ny etude avokoa ny fampandrosoana rehetra. Dia izao hitantsika izao sy iainantsika izao izany fianarany tao anatiny 4 taona izany. Izao no farafahaizany mitondra firenena sy mampivoatra ny fiainam-bahoaka. Niditra tamin'ny varavaran-kely ka tsara kokoa ve raha manajatena voaka amin'ny varavaram-be ilay fitondrana Rajoelina hoy ireo olom-pirenena. Izany no mahatonga ireo olom-pirenena mitaky ny fialany satria tsy mahay nitantana firenena ny Rajoelina sy ny ekipany ka ny miala na mametra-pialana no mety aminy. Hoy mantsy ny fanazavana hoe tsy miraharaha fiainam-bahoaka ny fitondrana fa ohatra loatra ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana eo amina karazan-javatra maro na ny fomba fanendrena zany ny olo voatendry sy ny zavamisy mifanaraka amin'izany. Fahatelo, efa lasa mahamenatra, lasa mampahory ny vahoaka malagasy ny mahita ny arena zay tokony latsaka ny anatin'ny vilaniny nefa ny anaovana sinema ny anatin'ireo kofra zay misy an'ireo volamena sy ireo harem-pirenena maro samihafa. Fahaefatra, fahadimy, maro loatra ny olona maty tamin'ny coronavirus no ny tandrevaka nataon'ny fanjakana zay tsy tantinay, tsy taty tsony ny fiakaran'ny vitim-piainana nateraky ny carburant zay niakatra be tsy nahitana vahaolana fa nanaovana sinema tao anatina resaka fivoriana fotsiny. Ka noho izany tapitra zay ny fiakarana amin'ny tele sy ny gazety zay nampafantarana an'ireo ray aman-dren'ny fitondrana ho anareo tompona ndraiky mpanjakana zay tokony ho andraisanareo ny adidinareo sy ny andraikitrareo sy ny fitadiavanareo vahaolana mahakasika an'izao olana mahazo ny malagasy ray manontolo zao. Ka noho izany izahay dia hanolotra taratasy amin'ny latsinainy ho alefanay ao amin'ny ACC fangataha-pialana n'Andriamatofilo sy ny androm-panjakana rehetra zay taritiny. Izahay raha manao tolona satria maro ny mety mitonona ho mpanohatra dia izahay dia ezaka hanaraka ny lalàna mba tsy hisinitsony ny sorona malagasy ndeha hamony ainy amin'ny resaka tolona fa mba tena ho tolona, mba ho tolona anaraka ny lalàna sy anaraka ny tokony ho izy ny zavatra zay ho atao ka mba tena engany ampibaribary ny atao hoe demokrasia ny mpitondra ka anaiky fa efa tsy hainareo tsony le izy. Marina mihitsy izay voalazana izay. Efa iny tamin'ny taona 2024 iny ny vokatra tsara indrindra azony tamin'ny fifidianana izay vokatra mbola nampiny ny doublon anefa tsy hitombo velively ireny raha ny lozika sy madio ny fifidianana satria ny nifidy azy aza no betsaka leo, ny tsy nifidy moa efa tsy hifidy. Afy nandoro ny lamba ny fanjakana volomboasary raha tarafina amin'ny zavamisy ka ho alaviry ny olona tahaka ny fahasambaho ny famerenana izany eo amin'ny fitondrana intsony. Ary izany no fepetra izay tokony ho raisin'ny vahoaka malagasy. Averina ihany aza manantana fivoarana sy fampandrosoana izany intsony fa izao fiainantsika izao no farafahaizan'ny Rajoelina mitondra firenena. Efa tahaka ny tanalahy Versampy ny ankamaroan'ny vahoaka ka tonga amin'ilay hoe efa tsy izy intsony ity
da nala very sampy ka manova ny mety. Ny vahoaka malagasy ho tonga saina, fa ilay mpitondro mbola anao ny fomba ratsy izay efa mahazatra azy ka te hifikitra mafy amin'ilay seza. Indraindray aza atao zary mampametra-panontaniana hoe de tsy homenatra mihitsy ve io filoham-pirenena io, mbola anao fampelezan-kevitra indray amin'ny fifidianana manaraka, de inona indray no ampanantena indreo, izy indray ho atao inona, dia inona indray no efa vita etude. Ny azo ambara aloha dia sarotra ny sy ny fagagana atao anatin'ny heritaona izany. Izany no antony itakiany ny filomarika Ravalomanana ny fanatsarana io lalam-pifidianana io, satria tsy kely lalana ilay ratsy, kanefa ny firenena mila fanavotana. Tanana efa zatra mitsotra ny an'ireo mpitondra amin'ity resaka alabato ity, ka mila mailo ny rehetra satria ry zareo mihamana-karena ihany, misy manan-karena tampoka, fa ny vahoaka miasa irana sy mihamahatra, tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana. Mila olona tena safidy ny tondra azy ny vahoaka malagasy. Dia hoy ny filomarika Ravalomanana hoe tsy ahafahana mametraka fomba fiasa mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara ireo fepetra voalazan'ny didim-panjakana no raisin'ny gouvernemanta sy ny fandaminana napetraky ny seni hitondrana ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana. Tsy mbola tanteraka ny fifidianana sefokotany sy ny lefiny mifanaraka amin'ny didim-panjakana amin'ny feny fokotany, kanefa izy ireo no tompona andraikitra voalohany eny amin'ny fokotany, ka tokony olona ananany mpifidy fitokisana ka afaka ny anentana ny rehetra ndray anjara amin'ny fanavoizana tanteraka ny lisym-pifidianana. Ankoatr'ireo voalaza ireo, deo koa ny fahasahiranana menjady ny vahoaka amin'ny fotoana natanterahana ny fanisana ny mpifidy isan-tokantrano. Ohatra amin'izany ny fanitrana manjo azy, ny tsy fandriam-pahalemana, ny ratsy ny lalana, ary koa ny tsy fatokisana misy intsony amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny tsy fandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny fiainana. mazava izany, matoa tonga amin'izao de io no faraherin'ny mitondra ity firenena ity. Averina sy ampatsahivina ihany anefa fa efa nangalarany mihitsy no eo amin'ny fitondrana io, no esorina hatramin'ny filoha-lefitry ny seny teo aloha Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, izay namaky batsilana ilay alatra bevava. Izay no ilazana hoe aza manantena fahamarinana izany raha io endriky ny seny io, ary aza manantena fa ho tafapetraka eo ilay olona tiatsika hitondra ity firenena ity, raha mbola io rafitry ny seny io ihany no eto. Dia hoy hatrany ny filomarika Ravalomanana hoe ny akamaroany malagasy dia tsy mahafantatra velively ny votoantin'ireo lalàna amin'ny feny fifidianana ireo, ka tsy afaka manara-maso sy mandray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho mialoha mandritra ary ao aorianan'ny fifidianana. Betsaka ihany koa ireo didim-panjakana fampiarana na ny décret d'application zay voalazana amin'ny mpifidianana no mbola tsy noraisina. Samy efa nanolotra soso-kevitra avokoa ny rehetra ho fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidianana eto amintsika, kanefa dia tsy misy hatramin'izao ny finiavan'ny mpitondra fanjakana anatsara ireo lalam-pifidianana ireo. mazava izany, mbola izao fa voazana mahazo ny vahoaka izao aza tsy mihaino ny afy izy, mainka ve fa hoe hoesorina tsy eo amin'ny fitondrana izay efa nangalarany mihitsy ny ho tonga eo. Ny zava-dehibe aloha dia mbola manana ray aman-dreny mijoro ary vonina anavitra azy i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Izy izay mitaky ny fanatsarana io lalam-pifidianana io mba hivoahany tena safidim-bahoaka ka olona tena legitima no hipetraka eo, fa tsy olona lany tamin'ny alabaty fotsiny. Kanefa tsy misy afa-tsy manimba firenena ary mampahantra vahoaka no ataony rehefa tonga eo amin'ny fitondrana,
valo taona nipetrahany teo. Vary lazainy fa roa taona vao miakatra. Omby vosotra akana taranaka amina omby vavy be ronono. Aiza moa no tsy varalila ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka? Mahalasa saina ihany raha izao fomba fitantanana izao no fitondrana olona nianatra nandritra ny efa taona sy efa vonina teo amin'ny setry ny famatsim-bola ary ny dedikasany. Ataovy toy ny fady manitsaka fasam-bao. Ny famerenana olona tahaka izany ho eo amin'ny fitondrana intsony. Fa raha izao no mbola mitohy, anahirana tanteraka ary ifampihinana eto ny samy malagasy hatsoatsy. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?